d'amour divin déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refusons nous de t'aimer. Tu sors de ton agneau, déverse-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Du sang de ton agneau, déverse-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église, Seigneur. Misotranao izay Andriamanitra, misotranao indray izay Andriamanitra rainy amin'ny anarany Jesosy satria mbola tratsy izao anio izao, mbola afaka manao an'izao fandaharana izao. Misotranao izay tompony amin'ny tombonandro fahavelomana izay mbola menao anay, ny hery sy tanjaka sy fahasalamana, ny fiarovanao sy ny fitantananao anay. Mbola afaka mifampizara eto indray, mifampianatra eto indray, mifampivavaka eto indray araka ny tenao hoe mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Manandratra anao izay Jehovah Tompo maro eto amin'ity toerana ity indray amin'izao fotoana izao. Aoka ny fanatrianao reriany no tsapana eto, aoka ny asa maizina rehetra tsisy anjaka, tsy anakery, tsy anapahifana eto. Manona ny ranao a Jesosy nasy eto amin'izao fotoana izao. Manona ny ranao, manadio ny toerana rehetra zay mandray an'izao fandaharana izao. Manona ny ranao, miasa feno amin'ireo fitaovana rehetra sy ny réseau rehetra hoentina ampitana an'izao fandaharana izao Jesosy. Mba tena voninahitry ny anaranao Andriamanitra rainay, ny zavatra rehetra izay ataonay indray amin'izao anio izao. Misandraty ianao Jehovah Tompo maro androany. Aoka ianao fanamasina ny asa feno eto indray androany. Aoka ianao fanamasina no hitarika anay indray androany. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatahana izany. Aoka ireo karazana tetika maiziny fahavalo rehetra, aoka ireo fanamitapifipifi sy mpanara-maso rehetra, ireo karazana fanaratsy rehetra izay mety manozina manao zavatra fafa amin'ity fandaharana ity, amiko izay mpanompon'Andriamanitra, tompon'andraikitra amin'ity fandaharana ity, amin'ireo mpiaino rehetra, tonoko ny rano Jesosy mamotika sy mandravany reny, ary mba ho marina aminay ny tenao hoe ny fitaovam-piadiana rehetra izay forona amelezanay dia tsy ambinina, fa matoky izay ny herinao indray miasa eto, matoky ny fiarovanao feno indray izay androany. Misandrata indray ianao Jehovah Tompo maro androany, raisy ny toeranao androany. Aoka ny Jesosy ho fanamasinao hiasa mahery eny amin'ny fon'ny olona tsirairay avy, hikasika ny fon'ny olona indray, hanazava ny saina indray, ampahiratra masom-pananay indray, amin'ny fatakarana indray ianao fanamasina androany. Misandrata eto ianao Jesosy androany. Aoka hoeniko voninahitra ao ny tany rehetra, aoka neniko voninahitra ao izao fandaharana izao, aoka ny Jesosy ao hiasa amiko, hiasa amin'ny tsirairay avy indray, ampahita fitianay ianao, ampandresy anay indray ianao, anangana anay indray ianao amin'ny tiany ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta nangatahako an'izany. Misandrata indray ianao Jehovah Tompo maro androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izay rehetra tsy avy aminao, tsy anakery, tsy anapahifana, mamatra ny Satana sy miaramila ny rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo miodiody, tsy mahazo manelingelina, miala daholo ireo karazana fanantsy sy fifantohana rehetra, ireo karazana fanavesatra rehetra, ireo fanapitroka hery, pitroka rapitroka vavaka, fatra amin'anaran'i Jesosy mihetry daholo, ny asanareo tsy ambinina, tsy anakery, tsy anapahifana,
fainao Jehovah ny sandratra androany raiso ny toeranao tompo raiso indray ny toeranao atreo feno zao fandaran'izao miasa mahery ao anatin'izao fandaran'izao teneniko ny soto fanamasinao mamenao zao fandaran'izao amonjy fanahy maro indray anangana fiainan'olona maro indray anangana fiainam-panahin'ny olona indray zay ao anatin'ny arera-drirana ao anatin'ny akivina mba ho vonaitry ny anaranao ny antom-pisinay dia misandraty ianao Jehovah tompo maro amin'ity an'io indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Faly miarabantsika rehetra indray miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tratrizao anio zao mahafinaritra foana ny hoe fotoana ahafahana miaraka mifampizara mifampahery mifampivavaka ao anatin'ny fandarana tahak'izao ka dia manonona ny fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy manonona ny fanatrehan'Andriamanitra fenoko na aiza misy ianao amin'izao fotoana izao tsy fantatry na atoandro na andro alina fa raha ho anay eto Madagasikara zay manao ny fandarana aloha dia tena efa alina dia alina ny andro fa naiza misy ianao dia mirary soanao mirary ny fanatrehan'Andriamanitra feno anao ary tena hoe mirary ianao mba tena hoe andray mikasika sy miherin'Andriamanitra ao anatin'izao fandarana izao anangana ny ara-pananao indray ampahery ianao indray mba ho voninahitry'Andriamanitra. Androantsika dia hianatra sady hivavaka anao vavaka tsika mandrodana andreo fanahy mahery sy fanahy fahagola zay rehetra mety hoe manakana atsika tsy afatsika matsapa ny fanatrehan'Andriamanitra tsy afatsika mahita ny tanan'Andriamanitra zay miasa feno amin'ny fiainatsika momba an'izay ny fandaharana zay ataotsika androany amin'izao anio zao ao anatin'ny herinandro masintsika zao ao anatin'ny fankalazana ny Paska ao amin'ny ankatoky ny fankalazana ny Paska tsika ny fahatsiarovana amin'ny Paska andro firavoravona tao anatin'ny testamenta taloha dia Paska fandresena izy ary zay no nahatonga antsika ny tafiditra aty amin'ny testamenta vaovao noho ny amin'ny Jesosy Kristy andro nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany hoe andro fandresena ho an'ny zanak'Andriamanitra andro firavoravona Paska fandresena ho an'ny zanak'Andriamanitra satria io no fotoana nahafany zanak'Israely tany Egypta io no fotoana tena hoe nandreseny Jesosy ny herin'ny fahafatesana noho izany tena andro lehibe ho amintsika ny andro Paska ao anatin'ny herinandro masina antsika amin'izao fotoana izao izy nefa tsy vitsy no matsiaro ny zavatra mifanohitra amin'izany tsy vitsy no efa miferinaina sady hoe ho avy mifety dia ahoana inona ny tokony atao be da be ny zanak'Andriamanitra zay tena matsiaro hoe miferinaina fa tsy arakaraka ny hoe manana Jesosy Kristy zay miady sy mampandresy azy ilay Jesosy Kristy zay ankalazaintsika fa nandresy ny hery ny fahafatesana nefa be da be tsika kristiana mbola mitoetra ao anatina fiainana feno fifirotanay feno fahoriana zay manakivy mandreraka amin'ny fotsika dia mifanontaniana indray dia tena mampanontany tena hoe tena zanak'Andriamanitra marina ve ianao tena efa zanak'Andriamanitra marina na ndray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ve ianao indray sao dia mba hoe lasa kristianina narana fotsiny kristianina mbava fotsiny kristianina tsy tena nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana fa kristianina ny hainy tenin'Andriamanitra fotsiny ny haino ny tantara momba an' Jesosy fotsiny na fatapatatra ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy fotsiny satria ny marina dia izao raha ao amin'ny Jaona toko voalohany 9:22 dia miteny mihitsy hoe fa izay rehetra nandray azy nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany na hoe izay mino ny fahefana hozy izy ny dika teny raha tena olona nandray an'i Jesosy ianao zany
raha olona tena zanak'Andriamanitra marina ianao, nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, dia ianao le tokony nandray hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa manana lery mahazanak'Andriamanitra anao ianao, raha jerevantsika ny any amin'ny Genesis, rehefa nomboka amorona ny olombelona Andriamanitra, dia niteny izy hoe andeha sika amorona olona tahaka atsika, dia araka ny endritsika. Zany hoe raha olona nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy atsika zany isika, dia tokony olona araka an'Andriamanitra, le olona nohariana araka an'Andriamanitra, araka ny endrik'Andriamanitra, araka ny endrik'Andriamanitra, manana ny fahefana, manana ny fahafenony, manana ny heriny, satria nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay mahatonga ny ao amin'ny Salamo 9 miteny an'ilay hoe inona moa ny olombelona no ahatsiarovana azy na ny zanak'olona fa nataonao ambany kely noho n'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra rehefa namorona antsika ity Andriamanitra dia nataony ambany kely noho ny Andriamanitra zasenao, fa ny anjely ara mbola zasenao ny tsara anjely. Zay ny voasoratra. Dikan'izany tena manana statut hafa mihitsy tsika, manana statut mipetraka tsara tsika eo anaty an'Andriamanitra, ambany kely noho n'Andriamanitra tsika. Kanefa maninona tsika no tsy tena miaina tsara arak'izany? Maninona tsika no tsy tena miaina zany famarina ny tenin'Andriamanitra zany, hoe nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa zanak'Andriamanitra zasenao, miteny tsika dia tanteraka, manaiky atsika ny zavatra rehetra. Io Salamo 9 io dia miteny mihitsy hoe fa ny zavatra rehetra nataonao ambany tongotra izy, nataonao ambany tongony, ary nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy sy ny zavaboary rehetra. Rehefa namorona ny Adama sy Eva koa Andriamanitra, dia miteny mihitsy hoe manjaka amin'ny zavaboary rehetra ozy izy, dia mampanompo ny tany. Zany hoe marina mihitsy le ten'Andriamanitra, ny zavatra rehetra miara-miasa soatsika, mampanompo amin'ny tany. Rehefa ao anatin'le statut zanak'Andriamanitra zany zasenao, dia zany rehetrarehetra zany tokony marina amintsika. Marina fa hoe nanota Adama sy Eva, dia nisy fotoana very io fahefana io, fa rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy, miverina amin'ny Jesosy Kristy tsika, dia miverina amintsika ireo fahefana ireo. Fa maninona ny tsy miaina arak'izany tsika? Indraindray tsika kristianina anarany fotsiny, fa zay tiantsika ihany ataotsika. Indraindray tsika kristianina milaza fa ho zanak'Andriamanitra, nefa ny filana ny nofontsika no mibaiko atsika. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia miteny hoe izay tariany fanamasin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Aiza ho aiza ny fitariany fanamasina antsika, aiza ho aiza ny fankatoavan'Andriamanitra atsika, azafady ny fankatoavantsika an'Andriamanitra, aiza ho aiza. Fa indraindray tsika manompo an'Andriamanitra noho ny filana, manompo an'Andriamanitra satria misy olana tiana hovahana dia mitady an'Andriamanitra, misy problème vao mitady an'Andriamanitra, makany am-piangonana atsika mba te handray teny fitahiana, tsy te hiova, tsy te hanala ny fahazarany ratsy, tsy te hanetry tena, tsy te hiala amin'ny ratsy fanao, fa te hampanaiky an'Andriamanitra anao ny sitrapontsika fotsiny. Andriamanitra nefa tena miteny hoe zay tariany fanamasin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Indraindray ilay izy mety olana eo amin'ny fampianarana, satria ringana foana ny olona no tsy fampiany fahalalana. Rehefa tsy ampy ny fampianarana omena, rehefa tsy ampy ny fahalalana omena, dia lasa voavily any amin'ny lalan-diso ny olona, lasa diso fandraisana, diso fihevitra ny olona. Tsika mila tena mandeha araka fitariany fanamasina. Raha olona tena nandray ny herin'Andriamanitra zasenao, dia mila miaina araka ny hery n'Andriamanitra zay miasa tianantsika. Zany hoe tokony ho hita
amin'ny fiainatsika zany hoe mahazanak'Andriamanitra zany tsika zany no mireflete an'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra ny voninahitran'Andriamanitra zany tokony hita aty amintsika indraindray nefa ntsika tena reraka kivy ohatrany hoe miantso fa tsisy mpanohina zany be da be ireo karazan'olona izay mifandray amiko ary tena hoe ao anatina ady tena ao anatina kivina ao anatina rerana indraindray kivy ohatrany hoe tsisy mpamonjy mihitsy ten'Andriamanitra nefa dia miteny hoe satria zaho no reketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho dia gaga le olona ohatrany tsisy mpamonjy mihitsy dia ohatrany manontany tena hoe tena fonao tena ndraikitra tamin'Andriamanitra ve ny fonao satria izy ny teny hoe satria zany reketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho raha tena ndraikitra tamin'Andriamanitra ny fonao dia tena tokony namonjy anao tokoa Andriamanitra fa indraindray fotsika miraikitra amin'ny vola miraikitra amin'ny rendrarendra miraikitra amin'ny resabe miraikitra amin'ny fitadiava asa aman-draharaha miraikitra amin'ireny olon-titsika fikarakarana ny tokantrano vady aman-janaka miraikitra amin'ny fosafosa fankalana fanenjena miraikitra amin'ny fimononononana tsy mety mijanona miraikitra amin'ny lolopolo fankalana isan-karazana miraikitra amin'ireny ny fotsika dia indraindray tsika raha tsy efa tena voadona mafy tsy malala mitady an'Andriamanitra raha tsy efa misy zavatra mafy mitrango eo amin'ny fiainatsika zay vao malala mitodika mitady an'Andriamanitra dia mampatsiahana ny tenin'le namako anankiray zay hoe io zay tiatsika ihany fa ny tanjon'Andriamanitra dia zao ny ahatonganao hivavaka ny ahatonganao tena hoe ho eo amin'ny foana ka raha isaky ny misy problème ianao ozy izy voalala hitady an'Andriamanitra dia normal be fa avelany misy problème foana ny fiainanao amin'izay ianao mitady anazy foana nefa ny Andriamanitra tena miteny hoe tsy sitrako ny ampalahelo na ampahory ny zanak'olombelona mila mandeha ny taina tsara zasainao tia an'Andriamanitra ve zasainao tena tia an'Andriamanitra ve zasainao tena miraikitra amin'Andriamanitra ve fotsika dia tena tokony hamonjy atsika tokoa izy satria raha tena izy ndraiketan'ny fitiavantsika dia mamonjy atsika tokoa izy ary eo amintsika izy raha ohatsika mahatoky amin'ny teniny foana Andriamanitra fa tena tian'Andriamanitra ve zasainao tian'Andriamanitra ve zasainao mamaky baiboly indray mandeha isan'andro ary tsy vitasika tian'Andriamanitra ve zasainao ny fiainam-panahintsika ny fiainam-bavaka atsika mepotika merava memangatsika miemotra tian'Andriamanitra ve zasainao lasa par intérêt sisa atsika vao mitady an'Andriamanitra tsy manana fiainam-piderana tsontsika tsy malala manandratra an'Andriamanitra sy manome voninahitra an'Andriamanitra mankasitraka na dia mitaoko hoe mizavatra bitika kely ary tian'Andriamanitra ve zasainao za moa dia me foana amin'olona amin'ity rehefa hivavaka dia aza atao lavabe aza atao lavabe fa izay fa te hatory za tena mamaly mihitsy hoe rehefa hilalao jeu nareo tsy malala hoe aza atao lavabe aza atao elabe rehefa anao zavatra tianareo nareo tahaka an'izany olona mijery baolina mijery série manao inona tsy malala hoe reraka tsy malala hoe te hatory fa tian'Andriamanitra ve tsika dia rehefa amin'Andriamanitra tsika manao azany tena fitiavana ve zany mila mandinitentsika ozy izy ny ten'Andriamanitra anankiray koa hoe raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny teniko ohatra ny ahoana ny fitandremantsika ny ten'Andriamanitra ohatra ny ahoana ny fankatoavantsika ny ten'Andriamanitra fa ny zava-misy matetika dia zao tsy avelan'ireo fanahy ratsy ireo fanahy ratsy rehetra zay nanandevo atsika hatramin'izay ireo anao ny sitrapon'Andriamanitra zany tsika
satria tsika tsy tena manolo tena zato isanjato an'Andriamanitra dia Satana no mampanompo atsika. Satana no manao zay tiany ataony amin'ny fiainantsika. Satana no mampiasa amin'ny vatantsika. Izany mahatonga an'ilay ten'Andriamanitra miteny hoe tsy ianao ihany no nefa nampanompo anay fa tompo hafa maro koa. Ozy le olona le vahoaka teo amin'Andriamanitra, vahoakan'i Israely. Tena tsotra reo hoe tsy ianao ihany nampanompo anay fa tompo maro hafa koa. Tena misy tompo hafa maro angendraindray mampanompo aso anao fa tsy fatatsika, varintsika. Zany mahatonga atsika indraindray. Zany mahatonga ny olona misy zavatra ataony fa tsy fatany, misy zavatra ataony efa tsy tiany, efa tsy tianao an'io intsony izy. Kanefa ny ohatra ny voatery tsy maintsy manao zany. Reo ilay antsoina hoe fanahy mahery. Karazana toetra fahagolo, karazana toetra ratsy efa taloha, efa ela, efa tsy tianao, efa marikoriko anao, efa toetra ny ray aman-dreninao, toetra ny razambenao, efa tsy tianao intsony, tianao hiala ao aminao. Fa tsy voatohitra anao mihitsy. Satria anao tsy nanolo tena zato isanjato an'i Jesosy. Satria tsy nitoherinao reo, satria tsy niroahanao reo, satria tsy nilavinao reo. Fa mbola miray petsapetsa amin'ireo ianao. Mbola makasitraka an'ireo ianao. Misy eo amin'ny praitapo aminao, amin'ny ray aman-drenao manao an'io dia mbola makasitraka an'io ianao. Tratrako ianao rehefa avy eo. Reo ilay fanahy fahagolo reo. Reo fanahy reo no mamatotra antsika amin'ny fahazaran-dratsy. Reo fanahy reo mahatonga antsika tratra ny atao hoe fanandevozana. Reo manazioka atsika, reo manao zay sitrapony eo amin'ny fiainantsika. Reo mametraka karazana toetra ratsy, mamboly toetra ratsy, mamboly fiainan-dratsy eo amin'ny fiainantsika. Izy ihany mamboly azy, izy ihany mametraka azy, fa izy ihany miampangatsika avy eo hoe satria reo manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao, dia izy ihany no bloqué ny fiainantsika. Reo fanahy reo miasa ny anatin'ny olona. Ndraindray ny olona tsy mahatsapa. Ny zavatra tsapanao fotsiny ndraindray dia ohatrany hoe efa tsy tiako izany, efa miteny ianao hoe za tsy ianao an'izany intsony, za tsy izao. Indray ianao mbola manao. Efa tafanao an'ilay izy ianao, efa tafaropoka ianao vao izay ianao vao tonga saina hoe dry mbola nanao indray. Satria efa tsy hainao intsony iny, tsy sitraponao irery intsony iny, fa le fanahy manandevo anao. Tena hoe tsy fidiny andren'olona re. Misy karazana olona tena ndraindray tena efa tsy sena maso, tsy mijery ninina intsony. Tahaka an'izay nisy fotoana ankizy anankiray. Tena tratrana fanahy manambady izy. Tratrany tiantony fanahy manambady manao masturbation ty. Fa rehefa tonga avy any le fanahy tsy tompony tena intsony, fa na aiza na aiza na aiza. Dia ny hafarany moa tamin'izay satria ny antsoina nay amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay nanao vavaka fanafanana azy satria tsy tandray aman-dreny intsony izay atao fa verevitra. Fa ao anaty salle de classe, eo amason'ny olona rehetra, ao amason'ny mpampianatra sy ny olona izy, manala kilaoty izy dia manao masturbation. Ary tena tsy tompony tena intsony. Efa tsy izy intsony miasa ao anatin'io, efa fanahy, le fanahy izay manandevo azy miasa ao anatin'io. Be da be ny olona ohatr'izany. Ary za efa niaina nahita olona ohatran'izany. Ankizy mpanampiko tato, tsy hoe ankizy nahita fianarana izy, tsy mahay teny français, tsy mahay ino. Fa avy eo tonga dia rehefa reo fanahy reo tafiditra anatin' zareo, miteny vazaha be reo ankizy reo. Le fanahy manandevo azy ao anatiny no miteny. Ndraindray ny vatan'ny olona hoentin'ireny fanahy ratsy ireny manao firaisana aman'olona any. Hoentin'ireny fanahy ratsy ireny mangalatra. Ary reny ampiasainy andevozina. Dia na dia te hiala ary le olona dia tsy afaka.
satria voageja voafatotra tanteraka. Ohatra zany no entiko hanazavana antsy ihany a, reo karazan'olona misy andreny hoe fanana tromba reny, de misy fotoana rehefa le hoe mianjaka an'ireny zareo, de misy fotoana hoe tromba tia toka le tromba, de mampisotro, de le olona tsy tompony tenany fa le fana ratsy le tromba ao anatiny no misotro an'le toka. Fa ndrendray miala le fana rehefa avy eo le toka mijanona ao, gaga izy hoe to mamitampona, izy ndray mamitampona rehefa avy eo, gaga izy hoe inona daholo ny tranga eo, tsisy ninona fantany tranga teo. Ohatr'izany mihitsy le olona misy fana ratsy reny. Fa ndrendray izy tsy miseho amin'ny fomba extrême be ohatr'izay, fa fomba tsotra andavanandro. Eny ianao de tia mandainga fotsiny zao ianao, de efa fantatra hoe tsy tokony andainga ianao, fa mbola mandainga ihany. Tafaroboka ary tsy mety afaka mihitsy. Voafatotra ny fitiavam-bola, voafatotra ny fitiavan-kely, tsy mety afaka mihitsy. Voafatotry ny fialonana, voafatotry ny lolo-po, tsy mety mamela helo. Fantatrao fa tsy mety zany, fantatrao fa tsy azo ny fanjakana lanitra ianao, fantatrao fa hitondranao any amin'ny elo io toetranao io, te hiala ianao fa tsy afaka. Satria maninona? Efa voageja, voafatotry ny fahavalo ianao. Te handresy ianao, te handroso ianao, te hiala amin'io fiainan'io ianao, mba tena te hiainana fiainana vaovao ianao, araka le tenen'i Jesosy hoe fiainana be da be. Manoro-hevitra anao androany. Mila miverina amin'i Jesosy zato isan-jato ianao. Mila tena manapa-kevitra ianao miala amin'ireo toetra ratsy ireo. Mila manohitra an'ireo ianao araka ny ten'Andriamanitra hoe toero ny devoly fahavalonareo, de andositranareo izy. Mila mandray fanapa-kevitra entitra ianao manomboka androany. Tadidio fa tsy maintsy mirodana tanteraka ireo fanahy mahery ireo, tsy maintsy mirodana miala tanteraka ireo fanahy fahagoly ireo. Zay Andriamanitra vao afaka hiasa feno ny fiainana. Sy noditra vaovao ihany no afaka sina, sy noditra vaovao ihany no afaka sina divay vaovao. Andriamanitra tsy afaka anisy divay vaovao anatin'ny synoditra totariavana. Zay mahatonga an'le hoe mila miova fanavaozana saina sasenao, amataratsika ny sitrapon'Andriamanitra. Mila miova ny fanavaozana saina sasenao, miala amin'le mahatsikatsika taloha, le toetra ratsy nafantaran'ny olona atsika taloha, le toetra ratsy zay namatora ny fahavalo atsika, nafatony any amin'ny toepontsika, any amin'ny toetsaitsika, nafany mangeja sy mamatotra atsika. Mila miala amin'irentsika, mila mirodany reny androany. De teny tahaka amin'ny Paoly tsika hoe tsy izaho intsony ny velona, fa Kristy ny velona atao anatiko. Fa raha Kristy ny velona ao anatinao, raha fananason'Andriamanitra no ao anatinao, ny hery sy ny fahefan'i Jesosy Kristy no miasa ao anatinao, de kristianina mpandresy ianao, kristianina tsy azo vazivaziana intsony ianao, kristianina tsy afaka lalaoviny fahavalo izany intsony ianao. Raha tena le hery mazanak'Andriamanitra miasa ao anatinao, manomboka tsy anadalanao intsony ny fahavalo, satria tany hoe tena olona tsy azo vazivaziana ianao. Mila mirodana ireo toetra ratsy taloha rehetra, mila miala ireo fanahy fahagola rehetra. Reo aneny manakana anao tsy handroso, reo no ahafahan'ny Satana miapangana ao andro aman'alina. Tsy mety tafajo. Lasa ny fahavalo manapaka ao anatinao, lasa ny fahavalo no manjaka eo amin'ny fiainanao. Izy ny lasa manao zay tiany atao eo aminao. Dinionge ny tenanao androany, iza marina ny tena manjaka eo aminao, inona marina ny tena manjaka ao aminao. Fanamarina tena, ankizy tinana. Misy ireo karazana toetra ratsy efa manamarika anareo menakavy mihitsy hoe reo menakavy mihitsy de ohatr' izany. Tafiditra ao anatin'izany ve ianao?
reo karazana toetra ratsy vokatry ny sorcellerie familiale reny ndrendray ianao mety olona tsy maninona nge fa tsy hitan'ny olona n'izay atao aminao mety efa tsy tiany mihitsy ianao nazo an'io asanao tsara be io saingy tsy voasakana io dia ny afany mamotika anao anatiny eo eo anivo ny fianakaviana misy ny atao hoe sorcellerie familiale dia voleny toetra ratsy hafa ianao dia toetra anao io no mahatonga anao ho afaka amin'io asanao io tsy afaka nanakana anao tsy hanambady izy fa voleny fitondran-tena tsy mahomby any aminao ohatra hoe tolorany sainareo hoe oka aloha mbola tsy teteraka dia manao an'ireny onanisme ny mandraraka amin'ny tany reny any ny ampangany anao rehefa aveo rehefa tonga fotoana tokony hiteranao tsy ameny zaza ntsony ianao tsy mety miteraka mihitsy satria maninona ny semonsanao ny tsirinainao na raraka anao amin'ny tany zavatra tena tsy akasitrahan'Andriamanitra zany mila hibebahanao reny mila hifonanao reny mila misaraka amin'ny fanaratsy ny asa tao aminatiny reny ianao satria reny io mbola malaraka anao hatramin'izao io mahatonga anao tsy mahomby eo fiainanao mahatonga anao tratrana blokage mahatonga anao tsy mety tafarira mihitsy raha tena zanak'Andriamanitra ianao jereo tsara nge ny vavaka nampianarin' Jesosy rainay zay any an-danitra raha zanak'Andriamanitra ianao dia manao vavaka tahak'izay hoe rainay zay any an-danitra ho amasinina ane ny anaranao tena manamasina ny anaran'Andriamanitra ve tsika tena manamasina ny anaran'Andriamanitra ve ianao fiainanao dia zao koa le hoe ho tonga ne fanjakanao tena manjaka eo fiainanao ve Andriamanitra tena Andriamanitra ve no manjaka eo fiainanao satria raha fanjakany lanitra dia zao hoe fifaliana fiadanana fahamarinana ao fanamasina zany ny fanjakany lanitra tena zany ve ny manjaka ao aminao tena zany ve ny ainatsika eo amin'ny fiainatsika fa zany tena anao mila roana reo fanafahagolo reo mila roana reo karazana fanahy mahery zay nangejantsika reo tsy afahantsika miditra amin'ny programan'Andriamanitra reo mety ho fanahina mpamono vady io mety fanahy mpangala tety io mety fanahy tirairay mpangalangalatra fanahy be resaka ty fosafosa mitatra mandainga rehefa aveo reny karazana toetra reny mody tsy potipotika ihany fa reny amatoran'le volatsika na dia efa tsy tianao any ianao dia mbola tereny any ianao asainy manao an'ireny afany mamaritra anao androany amin'ny tena anao andao indray tsika hivavaka mila roana reo fanahy mahery rehetra reo toetra tsy mety voatohitra atsika reo toetra tsy mety resitsika reo toetra raha tsy mety resitsika reo fanahy fahagona toetra ny ray aman-drenitsika toetra ny razam-betsika mbola lovaitsika reo mila roana reo manomboka androany aza manome fitoerana ho an'ny devoly zanak'Andriamanitra ianao raha zanak'Andriamanitra ianao dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe zay rehetra nandray azy nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra rehefa zanak'Andriamanitra ianao manana hery ianao mandresy ny herin'ny fahavalo ary tady zio ry havana mbola misy ny azo atao Jesosy tena ny tenin'Andriamanitra dia tena miteny mihitsy hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo fanapaha-kevitra no ilainao androany hoe hisaraka tanteraka amin'ireo fanahy reo amin'izay ve ianao tena vonona ve ianao andray fanapaha-kevitra hisaraka tanteraka amin'ireo fanahy reo tena vonona ve ianao anda tanteraka ny asana fanahy ratsy zay mamatotra anao hatramin'izay reo fanahy mahery reo fanahy fahagolo zay nanandevo ny fiainanao reo nanakana anao tsy afaka nandroso hatramin'izay fa manentana anao aho raha nisan'ny olona vony ianao andao tsika hiditra ao anatin'ny vavaka amin'izao fotoana izao hivavaka tsika androdana n'ireo karazana
fototra rehetra ny orenan'ireo toetra ratsy fahazaran-dratsy rehetra reo fanahy mahery zay mamatotra antsika amin'ireo fahazaran-dratsy toetra ratsy rehetra reo zay fa ny satana miampangatsika isan'andro tondra blocage eo fiainantsika reo. Aondreo ny lohanao, aondreo ny lohanao fa Jesosy afaka mbola miasa eo fiainanao androany. Aondreo ny lohanao dia aoka na hanana fo fany fanetetena hitady an'Andriamanitra indray amin'izao fotoana izao. Aoka ianao tena hiantso an Jesosy amin'izao fotoana izao fa izy no afaka mamonjy anao, izy no afaka manafaka anao indray eo amin'ny longozy ny anjeranao, izy no afaka manapatapaka andreo fatotra sy geja rehetra zay nataony fahavalo teo amin'ny fiainanao. Androany izay Jehovah Andriamanitra rainay, miankohaka eto anaty anao amin'ny anaran'i Jesosy indray izay. Misaotra anao izay Tompo satria tena tsapanay hoe tena mbola tianay ianao, tena mbola afaka manova anay ianao, mbola misy azo ataony aminay kay satria ny zavatra rehetra Andriamanitra hainao atao noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao dia mbola afaka ny ho afaka tanteraka izay satria raha ny zanaka ny manafaka dia afaka tokoa izay hozy izy ianao. Mifona aminao izay Andriamanitra, ny amin'ireo varavarana rehetra izay sokafanay ho amin'ny fahavalo, mamindrafo aminay ny amin'ny toetra ratsinay rehetra, mamindrafo aminay Andriamanitra ny amin'ireo karazana information, ireo karazana zavatra momba anay, ny fiainanay tantarainay amin'olona na resadresan'ny olona mahafantatra anay any amin'ny olona any, mamevana amin'ny fahavalonay, manokatra varavarana ho amin'ny fahavalonay na fany mamatotra anay, mamindrafo aminay Andriamanitra ny amin'ireo fifanarahana rehetra zay mamatotra anay ankolaka na amin'ny vantana any amin'ny elo, mamindrafo aminay Andriamanitra ny amin'ireo karazana fanahy miampitapita sy ny fifandraisanay noho ny amin'ny ranay avy amin'ny ray aman-drenay sy ny razambe-anay, mamindrafo Andriamanitra ny amin'ireo karazana fahotana sy fahalemena rehetra eto ariavana dia tena miteny aminao aza dinganina mora foana ty anankiray ty, ny fahotana, ny fahalemena, ianao malala ny fahotanao, ianao malala ny fahalemenao, ianao mahafantatra inona zavatra tena mangejanao, tena tsapanao, tena ekenao fa tena tsy mety fa mbola ataonao foana ary mbola tsy voatohitao satria ohatrany mahery loatra. Androany amin'ny teny anao ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny mahery ozy izy ny sambo mbola mety ho azy ve ozy izy ny sambotry ny mahery ny sambotra anao fa zao ny tenin'Andriamanitra mamaly azy hoe eny mety ho azy ihany izy raha tonga ny mahery noho izy dia Jesosy Kristy zany. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy mbola misy fanantenanany aminao, mbola afaky ny ho afaka ianao fa ifonay aza miditra mihitsy ao anatin'ny toyny vavaka ty ao anatin'ny délivrance raha tsy regle tsara momba anao, ifonay ao anaty an'i Jesosy ireo toetra ratsy rehetra zay tsapanao hoe mamatoparitra anao. Zany mahatonga ny olona tompo, zany mahatonga ny olona tompoko tena sarotra afaka satria ndraindray izy efa nanolo tena ho an'i Jesosy, miomana mpiandry izy, tokanana mpiandry izy, nefa le toetra ratsiny mbola tsy ny bebany, mbola tsy ny fonany, mbola tsy ny elany miaraka tokanana aminazy fa miala ny ositra very ny fahefana titra fotsiny sisa fa tsy mahefa ninina, tsy afaka miasa araka ny fahefana men'i Jesosy anazy. Be da be ny olona manolo tena ho an'Andriamanitra mandray ny fitafiana masina, manao andreny asan'Andriamanitra reny fa raha tsy tena mibebaka ny asana délivrance, ny asana vavaka fanafana tsy azo vazovazina, mila regle tsara eo anatrehany tompo aloha ianao. Zany mahatonga miteny anao eny tsara eo anatrehany tompo fonao amin'izao fotoana izao, ny ekeo zay rehetra hitanao fa tsy mety aza manamary tena ifonay eo anatrehany tompo avokoa reny amin'izao fotoana izao. Tany sao tsirairay mihitsy ninona tena tsapanao hoe toetra mangeja, ireo karazana toetra ratsy mamatotra anao, ireo karazana
tena sakafo Jesosy ny fonony tsirairay avy. Ok, anao fanamasina ny ampatsiary ireo fahotana rehetra zay mamingeja sy mamatotra. Ao Jesosy ireo olona zay voafatotry ny filan-dratsy dia manao an'ireny fomba mamofady ireny, na dia ataoko hoe mpivady eny ambony fandriana eny ary. Ireny mampiala ny ositrao, manala ny fanamasinao. Indraindray mbola mandoto ny maso Jesosy amin'ireny fijerevana film vetaveta isan-karazany ireny. Mamindrafo aminay Andriamanitra, mamindrafo aminay Jesosy ny amin'ireo karazana firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana rehetra. Mamindrafo aminay Andriamanitra ny amin'ireo fankasitranay an'ireny olona manao asan'ny fanompo-tsampy ireny sy ny fombafomba n'izao tontolo izao ireny. Indraindray izay tsy manao intsony fa mankasitraka, nefa hozy izy ny tenao hoe tsy ny manao ihany fa mankasitraka koa, dia samy hiara-ny fahatezerana. Mamindrafo aminay Andriamanitra, mamindrafo aminay ninina fahotanay, ninina fahalemenay, ninina fahadisoanay. Fandroany Jesosy aoka ny drana ho anadio anay indray. Afao zay Jesosy androany ny amin'ireo zavatra rehetra zay tena hoe mangeja sy mamatotra anay. Aoka ny drana ho anapaka n'ireo karazana fatotra rehetra zay mamatipatotra anay any amin'ny tenanay, any amin'ny fanahinay, any amin'ny ainay. Ireo fatipatotra rehetra mangeja ny tongotra aman-tananay, tonoko ny rano ao Jesosy manapatapaka an'izany amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaranao ny angatana izany. Diovinay say Jesosy amin'izao fotoana izao. Amasino indray izay androany, amasino ny tenanay tsirairay avy, satria anao miteny hoe satria masina dia aoko masina koa ianareo. Amasino izay Andriamanitra mba ho amarinina ato anatinay sy eo amin'ny fiainanay ny anaranao. Mba tena ho amasinina eo amin'ny fiainanay sy ny mombanay rehetra ny anaranao. Ho amasinina ny anaranao Andriamanitra, dia mba tena ho tonga eo aminay tokoa ny fanjakanao. Ianao no anavao anay, ianao no anangana anay indray amin'ny tsaratsara kokoa, satria ianao no Andriamanitra. Mamindrafo aminay ianao Andriamanitra, aoka ny ranao hanomboka hamerina amin'loany ninina potika rava simy ny fahavalo. Aoka ny ranao hanaisotra an'ireo karazana zavatra ny napetrapetraky ny fahavalo any anatin'ny fisainana ihany, any anatin'ny fietretanay sy ny fitadianay ihany, any anatin'ny fonay dia fihetsem-ponay sy ny finiavanay, entiny manipule anay, entiny mi-influencer anay, entiny mampiasa anay hanao zavatra tsy hifanaraka amin'ny sitraponao. Androany Jesosy, ongoty ireny androany, ongoty amin'ny anaranao ireny Jesosy androany. Aza velanao zahay ho ampiasain'ny fahavalo anana comportement autodestructeur, animba anay, animba ny hoavinay, animba ny programanao eo amin'ny fiainanay. Androany amin'ny anaranao Jesosy, lavinay ireo fanafahagola rehetra, ireo fanafahagola rehetra zay nampiasan'ny ray aman-drenay, nampiasan'ny razambianay, nampiasan'ireo mpiray-tam-po sy ny fianakavianay ireo, ary mbola mampiasanay ihany koa. Toetra ratsy nafantaran'ny fianakaviana, namantaran'ny olona ny fianakaviana ireo. Laviko amin'ny anaranao ireo Jesosy androany. Za tsy mitovy amin'ireny zany Satana, za tsy mitovy amin'ireo mpiray-tam-po amiko ireo, za tsy mitovy amin'ireo fianakaviako ireo, za tsy mitovy amin'ireo razambeko sy ny ray aman-dreniko ireo, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa za efa nateraka indray, efa an' Jesosy, rahan'i Jesosy mikorina ato anatiko. Noho izany tapaka amin'ny fifandraisako aminao, aorony eta dia lasa ianao miala amin'ny anaran'i Jesosy ireo fanafahagola rehetra, ireo toetra ratsy rehetra nentinao tao ambadika an'izany. Periko sy laviko amin'ny anaran'i Jesosy. Tena teneny mihitsy ireo toetra ratsy na fiainan ratsy. Fiainan ratsy mety fiainana voafatotry ny trosa, fiainana voafatotry ny fisototoka, ireo fiainana voafatotry ny fijangajangana, fiainana voafatotry ny tsy fahombiazana, ny faharavana tokantrano sy ny sisa. Teneny mihitsy zany. Raha misy hoe fiainana ohatr'izany mibedabe miverimberina eo anivon'ny fianakavianao, zay no namatora ny fahavalo anareo.
mila teneninao zany, mila toerinao zany. Androany Jesosy afatao aminao am'ranao reo karazana fanafahagola rehetra zay mamatotra amin'ny toetra ratsy, zay mamatotra amin'ny fisaintsainany ratsy, reo karazana fanapahanan-devo rehetra Jesosy androany afatotra amin'ny ranao daholo reny. Tsy ambinina, tsy anankely, tsy anapahefana amintsony, poteko sy ravako amin'ny ranao reo karazana zioga amin'ny mpanandevozana rehetra zay nataony Satana sy miaramilany teo amin'ny fiainako. Amin'ny anaranao Jesosy Tompoko, tapaka ny zioga rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Tompoko, tapaka ny fatipatrotra rehetra. Na chaîne na cadenas amenao Tompoko, tapaka zany, potika zany, ravo zany amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy ambinina, tsy anankely, tsy anapahefana, tsy anajara amintsony. Mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy, vahanareo ny fanahako, vahanareo ny fiainako, vahanareo zay rehetra momba na ny tenako na ny aiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Vahanareo fisainako sy ny fieritreretako, vahanareo momba ilay tsirairavina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mandity, vahanareo reo olona reo, vahanareo capacité intellectuelle anay, vahanareo ny inspiration anay, vahanareo motivation anay amin'ny anaran'i Jesosy. Vao daholo fisaina sy ny fieritreretana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Reo karazana fanaratsy manandevo mitondra sain'ny olona mirenireny, mitondra fanahin'ny olona mirenireny, mahatonga ny olona ohatrany tsy tompony tenany, mahatonga ny olona tsy manana ny atao hoe présence d'esprit, tsy mifantoko, varimbarina, lasa saina lava. Androany amin'ny anaran'i Jesosy mamatotra anareo dia mandidy anareo, averenao amin'ny lony ny fisainandreo olona reo, averenao amin'ny lony ny fanahandreo olona reo amin'ny anaran'i Jesosy. Averenao amin'ny lony ny motivation, ny capacité intellectuelle, ny capacité productive ndreo olona reo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy azonareo ampiasaina intsony zany, tsy azonareo angalarina intsony zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay rehetra sakana tsy afahanay tena miray aminao Andriamanitra androany. Ongoty zany, ongoty any anatin'ny ainay any, ongoty any anatin'ny subconscient anay, reo fanapano hitohitra rehetra, reo fanany tsy fanetretena rehetra, reo fanany fiavina vonana rehetra, ongoty zany androany, lavinay amin'ny anaran'i Jesosy zany androany. Lasa ianao dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy mila anao zany intsony zay, tsy mila anao zany intsony zay. Miala ianao sy reo fanahy ratsy rehetra zay nanaroatra niaraka taminao, dia ny fampitena, ny faharavana, ny fahalavona, ny fahafambaraka amin'ny anaran'i Jesosy, tapaka ny ozina rehetra. Na inona nentinareo teo amin'ny fiainanay, ahorony ny entanareo dia lasa miala daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Fa zay dia misaraka aminareo manomboka androany, manao divorce aminareo zay, reo fanahy mahery rehetra reo, satria Jesosy Kristy le mahery indrindra, le Andriamanitra mahery, ray mandrakizay, andria fiadanana, zany ny raisinay androany, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay, mbola mafisinay, dia androany zany Andriamanitra mahery zany, mahery noho ny anareo zany, dia zany amin'ny anara zany amatorana ianareo, amin'ny anara zany androana ianareo, amin'ny anara zany Jesosy Kristy zany. Fa izy nao kanjaka tsy anatinay, tsy rariavy amin'izao fotoana izao. Aoka ianao tompony anjaka tsy anatinay, aoka ianao ny anavao anay indray Jesosy, aoka ianao Jesosy no anangana fiainanay indray amin'izao fotoana izao. Hosolo ny herinao zay, hosolo ny fanamasinao zay, atsangano indray zay amin'ity anio ity, Jehovah tompo maro amin'ny anarana Jesosy Kristy avy Nazareta. Aoka ny sotro fanamasinao tompo hiasa tsy anatinay, ameno anay, ninona Jesosy nahatonga ndray niendaka taminay, indray zay manofo hoe miala ny fitafianay, miala ny rakotra, miala ny akanjonay, ny manteau-anay, satria nostay misy miala ao anatiny reny fambara hoe misy miala nostay. Androany Jehovah na inona antony androany mangataka amin'ny anaranao zay Jesosy, restaureo ny manteau-anay, restaureo ny onction anay amin'ny anaranao Jesosy, restaureo ny ositra sy ny hery fanamasinao miasa ty anatinay, dia restaureo miaraka amin'izany koa ny pouvoir, ny hery sy ny fahefana zay nomenao anay Jesosy. Raisinay indray zany androany, raisinay indray le hery sy fahefana zay efa nomena anay olombelona hatrany amin'ny andron'ny Genesis, hoe manjaka amin'ny zavaboary ary mampanompo ny tany. Androany raisinay zany hery sy fahefana zany,
raisinay zany etsy fahefany zany de mandidiny tany zay manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy miasa ho anay nareo manompo anay nareo mitera-boka tso anay nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny tany de mavoka tso anay ny tany sy ny zavatra rehetra eo aminy de miara-miasa tso anay amin'ny anaran'i Jesosy tapaka ny ozina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy raisinay mieritry fanamasin'Andriamanitra zany manangana anay indray zany mamerina amin'ny laony ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay arak'izay nanaovan'Andriamanitra anay manomboka androany mangatak'izay Jehovah tompony maro amin'ny anaranao Jesosy tehirizo ny fanoloran-tenanay tehirizo ny fiainam-panahinay ampaherezay ampireto mandraka riva ty anatinay Jesosy ny fofeny fitiavana anao aokenao Andriamanitra no ireketan'ny fonay aokenao tena ireketan'ny fitiavanay tsirairay avy manomboka androany omeonerinao zay anana etaeta mandraka riva hitady anao amaky ny teninao andinidinika ny momba anao rehetra satria eo aminao ihany misy fiainana aza velanao zay Jesosy ho tafaraka amin'ny olona hitondra ny any amin'ny fahaverezana aza velanao zay iray petsapetsa tsy kombakomba amin'ny ratsy fanahy aza velanao zay Jesosy hiara-iasa ho tafalatsaka hiara-iasa amin'ireny olona hitondra anay analavitra anao reny mangatak'izay tompo esory zay rehetra mibany eo amin'ny fiainanay anakananay tsy ho tianao esory Andriamanitra reo karazana amin'ny voye satanika amin'ny voye diabolika rehetra zay mety hitarika anay amandrika anay indray ao anatin'ny fandriko ny devoly amin'ny anaranao Jesosy ny amatora ireo fanandeminy rehetra reo fanany ny olona rehetra reo fanany sorcellerie familiale reo fanany mpamosavy ny fianakaviana rehetra reo afatotra amin'ny ranao reo Jesosy sy miaraka amin'ireo zantsony zay miala amin'ny fiainany amandrak'izay reo nafiry na manahoana tranom-panahy zay mipetrahana reo tany amin'ny fiainany reto olona reto tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy tonoko mirodany zany de tsy ho marina mihitsy mandrak'izay le teniny soratra masina amin'ny teny hoe raha miala amin'ny olona ny ny fanaratsy de mandeha mirenireny any tany foana izy de avy eo matsiaro izy de hiverina any amin'ny trano ka tsisy tranonareo zantsony aty aminay tsisy tranonareo zantsony aty aminareo amin'ny anaran'i Jesosy mirodana ny tranom-panahy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fandrano tonoko fatepolo fanamasina tenanay manomboka zao Jesosy Kristy manadio anay noho ny amin'ny rano de tsy zahay tsony velona fa Kristy velona atao anatinay manomboka zao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tononiko fa avozina indray ny aty anatinay ray manontolo amin'izao fotoana zao miova ny toe-tsainay miova ny toe-ponay miova ny taovanay araka ny tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voany no mitoetra ho aminy androany Jehova avozo ny voanay avozo ny mombanay rehetra ka atolotra ho anao tompo amin'ny fonay ianao matahiry anio ianao no mihazona anio atolotra ianao mombanay rehetra de raiso zany Jesosy ho anitra ho fanaritra velanitra kasitrany ao anatreanao de misy andrata amin'ny fiainanay indray ianao Jehova aoka tsy izay tsony velona fa ianao Kristy ny velona ty anatinay aoka ny fisainanao no fisainanay manomboka androany aoka Jesosy tena hoe ho lasa tokoa ny zavatra taloha de ho tonga ny zavatra vaovao de le fiainam-baovao miaraka aminao de matoky izay Jehova fa ianao le Andriamanitra ny lanitra no miasa matateraka amin'ny fomba rehetra zany fikasana tsara ty anatinay zany de misaotra tompony amin'ny asa magaga rehetra zay ataonao fiainanay misaotra ny amin'ny lalana rehetra zay sokafanao misaotra ny amin'ny fiarovanao sy ny fitantananao fa zay kosa amin'ny anaran'i Jesosy manidy ny varavarana rehetra zay nivoany de fanaratsy reny amin'izao fotoana zao ary didina tsy miverina tsony reny mandrak'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta
dia afaritra mandrakariva fanampamaly faty rehetra tsy hamaly faty aminay sy ny ankonanay fianakavinay na manamantsaka izanay zay rehetra mifanerasera aminay na ankolaka na mivantana indrindra fa ny bienfaiteur-nay rehetra ny fanananay rehetra nantsana tanàna indrindra fa ireo njara fitina sy fahasoavana rehetra valim-bavaka tokony lesinay fa sy ho fefy izay Jehovah dia aoka mivoninay hatrao andrakotra anay aoka mivoninay hatrao amirapiratra amin'ny fiainanay indray androany aoka ianao ny ameanay ilay hery ahatonga anay ho zanak'Andriamanitra zanaka mankatoa zanaka manahaka anao zanaka tarimy fanamasinao manome voninahitra anao dia mba tena hoe ny voninahitra ao Andriamanitra no amirapiratra amin'ny fiainanay ary tena hoe amme voninahitra anao no antom-pisinay manomboka androany ka dia misandrata ianao tompo amin'ny fiainanay misandrata ianao amin'ny masoandrom-piainany tsirairay avy aoka ianao ny ampamirapiratra nkita amin'ny fiainany tsirairay avy ary dia tsy letika intsony ny masoandrom-piainany ary ny volany tsy hisoka intsony satria fanavoazana magaga no ataonao amin'ny fiainany tsirairay avy manomboka anio ka mandrakizay dia misaotra tompo satria noho ny amin'i Jesosy Kristy dia mandresy ary manoatra amin'ny mpandresy izay mba ho voninahitry ny anaranao mankasitraka indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola afaka nanana fotoana izay niara-mifampivavaka ianao ny tahiry ny tsirairay avy raha kofako amin'ny ranao kosa mivavaka izany mba tsy hahafahan'ny satana mangalatra na mibloke na manova ny contenu izany amin'ny anaran'i Jesosy naovana izany vavaka izany amen 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 mankasitraka anao izay nanaraka n'izay vavaka izay hatramin'ny farany mitsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy tena hoe Andriamanitra no anafihery anao manomboka androany dia ilay hery ahafahanao mandresy ny hery rehetra nana fahavalo ataon'Andriamanitra tahaka ny diamondra ny andronao manomboka androany hifanandrina fahavalonao ianao ary tsy ajery anao reny tsy abanjina anao reny fa iamboanao reny manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy nitsofako rano ianao Andriamanitra hanome hery anao manomboka androany le hery ahafahanao manohitra fahotana mandositra ny fahotana rehetra ahatonga anao tsy ny anota intsony tsy hanao fananina andainga intsony ianao tsy hanao fananina ijangajanga intsony ianao tsy hanao fananina hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony ianao ahatonga fahavalo tsy afaky ny hamatotra sy hanandevanao intsony tsofoka rano amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina manokana mihitsy ny ara-pananao satria rehefa tahina ny ara-pananao dia tahina ny ara-nofinao izay mifandarantsika androany mankasitraka antsika rehetra naraka tamin'ny farany manona fiadanany tompo feno raha manana olana ianao dia tsofoka rano amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra anokatra lalana ho anao Andriamanitra irevele zavatra aminao amin'ny alalan'ny fitarefana masina ahafahanao mivoaka ao anatin'ny olana io satria io dia olana natao hiakaranao mivoninahitra makany amin'ny voninahitra indray mba tena ho voninahitra Andriamanitra ny fiainanao mirary ianao tena atsapa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mirary ianao fiaino osy herisotro fanamasina mandrakariva dia ny herisotro fanamasin'Andriamanitra ampahita fitianao anavaka anao anandratra anao ampiroborobo sy amelona indray ny asanao ampahombo izay rehetra ataonao mba ho voninahitran'Andriamanitra dia mifalizy zanak'Andriamanitra miravoravo amin'i Jehovah fa izy nome anao izay reny vonao izay fa dia veloma daholo indray mankasitraka ohatrany hoe sarotra tsy saraka sarotra tsy saraka satria tena tsapa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tena sarotra tsy saraka voafetra ny fotoana fa dia mametraka fotoana amin'ny manaraka indray mirary soa antsika rehetra aza dino mitondra-bavaka ny fandarana aza dino mitondra-bavaka ny tenako aza dino satria be da be ny sakatsaka nataon'ny fahavalo tsy afahantsika manao fandara nefa dia tena maniry hoe tena mba hoe ahitoy foana ny fiaraha-mivavaka tahaka izao mba ho voninahitran'Andriamanitra izay fa dia mirary soa daholo veloma tompoko tahiny Jesosy daholo